Aty amin'ny lalana mihazo ny trano misy ny Nèvre olodintsika amin'izao a. Raha zava-misy aloha dia mijalajala tanteraka miafo manoloana ny vavahady. Efa tafiditra tao anatin'ny trano ireo andian'olona. Ity Ambodaka Tondramamy ity no misy an'azy zao fotoana izao. Mahita tanteraka ny trano misy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fadimy Andriamatoa Nèvre Olodinina. Raha ny tamin'ny sary aloha dia tena afo mirehatra tanteraka ny ao an-trano. Raha araka ny loharam-baovao dia tsy misy olona anatin'ity trano ity izay fantatra fa tena trano fonena ny Nèvre Olodinina. Brava ihany koa ny fefy taka izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny fiaran'ity solombavam-bahoaka ity no fantatra fa nodoran'ireo andiana tanora ka nahatonga ny firetana ankoatra ny firetana tao anatin'ny trano. Misahotakotaka ihany koa amin'ny savorivory ireo mponina ety mifoky tany Ambodapantokana amin'izao fotoana izao manoloana ity faminaizana ity. Cirembula bawok, cirembula bawok, sawe. Mai dia nasal. Raha ny zavatra hita moa zany dia tsy misy mamono afo ireo mponina manodidina fa mitazana fotsiny ihany ny afo izay mirehatra.
mamonjy miakatra amin'ny trano fonenany Maivo Raolidina ny hafa amin'izao fotoana izao raha ny fiara no nanomboana ny firetana. Dia mifarana eto moa izany aloha ny fampitana mivantana amin'ity firetana etỳ anivony trano fonenany solombavambahoaka ny Bôbôtany Fadimy Maivo Raolidina ity. Raha ny zava-misy dia tranona mpanao politika miisa roa aloha izany izay fantatra hoe miaradia amin'ny fitondrana avokoa no nisy nandoro ny trano fonenany amin'ny nanomboka tamin'ny 3 no nanomboka ny tetỳ amin'ny trano fonenany Maivo Raolidina. Raha toa ka tamin'ny 12 ora sisa sasany atoandro teo kosa no nirosony ireo andiana tanora nandoro ny trano fonenany lolon'i Madagasikara Lalatiana Rakotondrazafy ho ampitaina amintsika mivantana etrany ny toy ny zava-misy manoloana ity fihetsiketsehana le délégage ity ny eto amin'ity trano ny Solombavambahoaka ity.